Miarabatsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masakazo arosatsika amin'ny androany moa dia mahakasika ny fifidianana izay ho kandida filoham-pirenena amin'ity taona ity. Efa maro zareo reo no nametraka dossier teny amin'ny HCC. Soviana amintsika presque ireo ataontsika hoe député na solombavavoaka izay efa nametraka dossier. Ary eo ihany koa ireo filoham-pirenena teo aloha, ary ihany koa izay mpanapolitika vaovao izay latsaka kandida ihany koa. Ataontsika iresaka eto ohatra hoe député iza moa no filatsaka hoana ataontsika hoe kandida filoham-pirenena. Eo i Razafindratrova Zambrinel, eo i Sitenanena Solonayko, eo Marie Goulamy député ihany koa, vehivavy. Maro ireo kandida izay manangasanga izay hirotsaka ho kandida filoham-pirenena. Nefa raha atao analizy politika dia maro amin'izy ireo ataontsika hoe manana fahavitiana, manana herim-po hoe tokony havota mihitsy ity firenena ity, izany hoe hilatsaka ho filoham-pirenena hanavitra ny firenena. Amin'izao zavatra mandroa ny firenena izao, fijaliana mahazo ny olom-pirenena rehetrarehetra zao. Nefa kosa natao hiakatra velona nan-danitra aza, tsy ho lany velively raha ohatra ka hoe kandida ho filoham-pirenena ka tsy manana basy any amin'ny vokotany, any amin'ny commune, any amin'ny district, any amin'ny faritra. Fa ataontsika hoe mety hanjaka, ataontsika mety député reo zao ataontsika hoe lany any amin'ny district misy anazy na any amin'ny faritra misy anazy. Fa tsy ho lany tompoko, tsy ho lany zany mihitsy raha tsisy base politique. Toin'ireo ny malaza, ny mbola misy base aloha hatreto, tsy zoviana amintsika zany, antsika tsy mandainga. Fa ohatra hoe TGV mafarana, IRT na Andradjoel amin'ny fotoa amin'ny président amin'izao fotoana zao. Eo ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Amin'izao moako miainga le fofona ataontsika hoe miaingana zany ny vongoana politika amin'izao, ohatra hoe Siteny moako amin'izao fotoana zao mety tsy hay hoe hiditra mantoky satria izy tamin'ny IRD na député na solombavambaoaka anazy, mety hiditra amin'ny PSD izy. Izay antoko politika niaraka tamin'ny Philibert Tsirano, filoha Philibert Tsirano. Eo ihany koa ny mpanao politika vaovao izay misokadina ankehitriny. Eo ireo mpanao gazety manana aina aman-jery fa andeha hilatsaka ho filoham-pirenena. Eo ihany koa ireo manam-pahaizana izay tsy zoviana amintsika, anisany manosika an'izany ry Koto Lay Maitsambo amin'ireo mpanao politika izay tokony tohanana amin'izao fotoana izao. Fa indrisy nefa raha ataontsika hoe samy milatsaka daholo io solombavambaoaka na ireo mpanao politika rehetrarehetra, hatreto aloha mbola tsy hisy haharesy ireo ataontsika hoe mpanao politika, ireo antoko politika izay anisany efa manana base. Ka raha ohatra ka hoe handresy ny fifidianana, tokony hitambatra ireo ataontsika hoe hilatsaka kandida ho filoham-pirenena reo. Manomboka amin'izao fihodinana voalohany zao, satria zao hatao ny fifidianana fihodinana voalohany. Samy tsy ho lany manko na io vehivavy na io lehilahy amin'ireo ataontsika hoe solombavambahoaka tiako teneny eto. Ireo solombavambahoaka te ho filoham-pirenena, na io Razafindratrova Brinel, na io Siteny Andriana Solonayko, na io Marie Goulamy vehivavy, na io kandida vaovao izay
mbola tsy manana basy rehetrarehetra. Efa amberimberiky foana ty teniko ty hoe teny ty hoe tsy haharesy any Ravalomanana, filoha Ravalomanana sy any Rajoelina ireo kandidà hirotsaka ireo. Efa teneniko ty, tazoma amy teniko zay za na tazoma amy tenitsika zay raha ohatra ka hoe haharesy any Rajoelina sy Marc Ravalomanana ireo kandidà amin'izao mametraka dossier amin'izao fotoana izao. Satria zao voalohany filoha any Rajoelina na de hiala izy amperinasa satria hilatsaka filoham-pirenena, mbola eo ireo gouvernemanta. Ary hitatsika n'androany naneho hevitra ireo solombavambahoaka izay tariny TGV mampara IRD. Eo ny solombavambahoaka, eo ny loholona na ataontsika hoe député sy sénateur izay mitakitsy sy fepetra hoy zareo mba hirotsaha ny filoham-pirenena any Rajoelina indray hitantana ny firenena satria mbola betsaka ny zavatra ho ataony ary efa maro ny foto-drafitrasa nataony. Atsika hiresaka eto resaka foto-drafitrasa ve no anohananao ny filoham-pirenena any Rajoelina sa foto-trasa? Tsy mitovy manko zany le hoe foto-drafitrasa izay ataontsika hoe trano mpianarana, izay ataontsika hoe trano hôpitaly na trano zany trano mety misy piasa ao fa azo isafina aloha le piasa ao. Zay aloha voalohany. Fa moa fe le foto-drafitrasa nomenao, moa ve filoham-pirenena nanome masomboly raha ataontsika hoe ny majorité-ny malagasy dia mpamboly efa nanome masomboly na efa nanome fitaovana entina mamboly na fitaovana entina miompy na zavatra entina miompy ve ifiloham-pirenena any Rajoelina isambaravara n'olom-pirenena rehetra izay mifidy na tsy mifidy. Izay no tokony hoe hahatsapatena ireo solombavambahoaka sy ireo loholona reo hoe moa ve efa nanome masomboly isambaravan'olona ve filoham-pirenena ankehitriny na nanome fitaovana isambaravan'olona ve ifiloham-pirenena any Rajoelina. Fa satria ve nanome foto-drafitrasa trano toeram-pianarana, trano toerana fahasalamana na trano ataontsika hoe terrain fanaovam-baolina sy terrain trano ataontsika hoe trano rehetrarehetra, izany ve no antony ifidiananao filoham-pirenena indray? Jereo nareo tompoko resaka ekonomia, jereo nareo tompoko ny volamiditra isam-batan'olona, isam-pirenena, zay no mikaonty fa tsy hoe trano mijoalajoala na hoe trano rehetrarehetra. Tsy midika zany manohitra fa ho anatsika, ho anareo izay solombavambahoaka, izay loholona koa mitaky ny hirotsahany filoham-pirenena any Rajoelina. Eo aza iny nataontsika hoe foto-drafitrasa iny satria samy manana tombony mako, manana tombotsoany mako ianareo satria eo amin'ny fitondrana manana tombotsoa avy amin'any Rajoelina, mahazo million amin'ny Rajoelina. Eo aza iny, ataontsika eo iny. Fa moa ve any Rajoelina dia vazaha sa gasy eo aloha fipetraka fanontaniana nefa izy nanambara hoe vazaha mbola verina indray ty teny ty satria nareo manohana anazy ireo solombavambahoaka sy ireo loholona na mera na ireo ben'ny tanàna reo. Vazaha ve any Rajoelina ty sa gasy? Mety hiteny nareo hoe gasy izy. Marina mihitsy zay izy fa gasy satria nanao kolikoly, satria nanome eo nanao vola ho an'ireo mpitsara nanome. Tena marina zany satria izy miala mahamalagasy anazy. Efa zavatra efa voasoratra zany fa atsika mako firenena andalam-pandrosoana zay tsy ho handroso velively satria atsika samy gasy any fampihina no fanavitra no fandetika no famono mety mifanavitra
le teneniko hoe entité politika rehetrarehetra reo solombavam-bahoaka sy ireo ben'ny tanàna ary loholona reo mifanavitra ry zareo reo. Fa raha ohatra hijery isam-batan'olona vahoaka hahatsapa miheno feon'ny fieritreretana tsy hanao izany mihitsy satria mahazo lelam-bola amin'ny fitondram-pandrakana na amin'ny filohan'ny rajoelina. Zay nahatonga ry zareo nanao nivory mba hoe hitaky hoe tsy mitaky fepetra avy hatrany mba hirotsahan'ny filoham-pirenena any rajoelina. Mijerenareo situation, mijerenareo atsika ny fiainam-bahoaka. Milamina ve ny fiainam-bahoaka? Miadana ve ny fiainam-bahoaka? Hoatriny isan'olona no azony isan'olona isam-bolana mahazo ve izy $5 azony ataontsika hoe tsy dolara aza. Fa atsika manko miresaka ariary, tsika gasy miresaka ariary. Hoatriny ariary no azony isam-batan'olona. Isa-tsangam-batan'olona nandritra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nitondra 5 taona zay. Aza jerena hoe nanome vato-tsinjo, aza jerena hoe tsy hoe ino tsinjo. Zany ve ataontsika hoe amaritana anao hoe fanomezana ino fa tsy hoe azo par mois. Raha ny par mois moa izy iny no fanomezana. Zany hoe olona zany kamo de omena iny anao fa tsy hoe omena fitaovana, omena zavatra hiasany na hoe mena zavatra ito izay niteneniko teo hoe mena masom-boly ve, nomena fitaovana entina am-boly ve satria antsika majoriteantsika mpamboly, nomena zavatra hiompiny ve na nomena fitaovana tokony hiompiny ve raha ohatra izy fiompina na mpamboly. Ohatr'izay ny fandehan'ny firenena ty, aoka atsika malagasy hay fidy, aoka mba hihaino feon'ny fieritreretantsika atsika malagasy. Ity hafatra ity dia ho antsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka satria firenena dia mandeha mihamahanitra. Firenenan'olona mandeha mihamandroso, firenenantsika mihemitra satria misy mafia, satria maro ireo olom-pirenena na mpanao politika reo voky na mihampagnarivo. Vomay zareo reo manana, vomay zareo reo mpanarivo ary zanany zareo tsy ampianary zareo Madagasikara fa ny ivelany. Ka mila mitandrina tsika rehetrarehetra, mila mahay mifidy tsika rehetrarehetra fa hijaly mandritra ny 5 taona manaraka indray ve koa zay no masaka azo aroso. Mahaza mifidy tsika rehetrarehetra misaotra ny eno hatramin'ny farana tompokolahy sy tompoko vavy.